andriamanitra isika rehetra raha mbola misy mafiny zany dia ataovy ihany jesosy jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve sady zany ve alleloia eny ary a dia misaotra an'andriamanitra isika makasitraka azy fa noho ny famindrapony noho ny fitantanany dia zao sika mbola velonena somatsara izao ary tsy vitan'izany fa dia zao tsika nentiny ho tonga ato amin'ity tranon'andriamanitra ity mba anompo an'andriamanitra alleloia any an-danitra amin'izao tsika miteny zao misy fanompona lehibe mihitsy ihany ataon'ireo anjely ety ambony tany kosa dia tokony isy fanompona tahaka zany ihany koa ataontsika pino ataontsika fiangonana ataontsika ho an'andriamanitra ary raha tonga eto isika dia mila manompo an'andriamanitra mifontsika manontolo tsy amaina mafy be ve zany e alleloia manaraka izany moa dia manolotra ny arahaby ho antsika rehetra fiangonana zay efa tonga eto amin'ity androandroany ety miarabantsika rehetra ihany koa fiangonana zay any safady miarabantsika rehetra ihany koa fiangonana zay any atokantrano any satria dia fotoam-pivavahana ety dia ataontsika directa amin'ny alalan'ny Facebook any atokantrano ianareo fa mandraisa anjara amin'izay ataontsika rehetra androany zany amen andaorintsika hivavaka ametraka avy hatrany amin'ity fotoam-pivavahana ety eo an-tanan-tompo ry andriamanitra rainay eo misaotra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy mankalaza anao zahay noho ny famindraponao lehibe sy ny fitiavanao ka dia nomenao tombonandro tahako zao ary nentinao mba hanompanao eto amin'ny toerana ety vavaka aminao zahay andriamanitra mba tena hotahina arabaky teny ny fotoanandroany ka izay rehetra toka eto dia tena atsapa nikasika ao atsapa ny herinao zay tena miasa fiainanay ka tsy tahaka ny diranay teto no ivoanay androany ary androany akeo dia ny marary rehetra dia ho sitrana daholo na inonino naretina ary raha sanatria ka misy famantarana fatratrany Covid-19 izy ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy reo manana olana androany andriamanitra no famindraponao dia mangataka izay mba hovonjenao amin'ny anaran'i Jesosy hovonjena tokoa ny fiangonanao misaotra ry andriamanitra afafiko ao anatin'ity fotoam-pivavahana ity ny rano Jesosy Kristy ilay nalatsaka tompony azy fijaliana ka dia ivoako mpandresy izay rehetrarehetra ary tena izy fahasoavana be mihitsy ho raisinay ka hoentinay mody androany ny terany aja ary ny voninahitra dia tolotra ho an'andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy amen ndo mbola teka mafan'andriamanitra ihany sika alleloia alleloia dia ny filazana kely apetrako amintsika dia tahaka zao satria mbola anatin'ny amena ara-pahasalamana zany tsika dia nareo fiangonana zay tonga eto na dia hira ry sika dia anaovana foana zany ny kasibosy zany na dia anao hira tsika dia ny zanakao zany raha fitanao fa tena mety manahira anao ny mitrotro azy dia misy plasy eny dia efa misy an'le plasy marque reny dia amin'ireny tsika mipetraka mba tsy fanatona zany tsika fa ajaina ilay ray metatra zany ho anaty fotoana mpivavahana zay ataontsika ity amen ia na ny zanakao alefasy mianatra sekolalady ato fa misy sekolalady ao ihany koa zany fa misy plasy manokana ho an'ny ankizy kely zay zany no filazana apetrako amintsika fiangonana tompoko amen ataotsika hideran'andriamanitra amin'ny raha anankitelo mifanesy tena iatsika manompo tena hoe manompo hoe aza atao fombafomba aza atao fazarana
fa tena atao vokatra fodomy takso mihitsy fonao hoe tena nompanao ao Andriamanitra tena nompanao ao amin'ity fotoanandroany ity arak'izay faretanana ataon'reto mpitarika fiderany reto ira telo mifanesy no etsika tompoko. Halleluja! Teraina Jesosy ho azy rery ihany voninahitra manasa antsika rehetra hitsangana amin'ny toerana misy atsika. Andro ny tompo anao androany. Androany Andriamanitra dia hanamboatra indray ny fiainanao. Hitahanao manokana izy androany satria toerana misy mifanatrihan'Andriamanitra dia manova tantaram-piainana. Sady izany ve mity ahafantanana mafy eo an'Andriamanitra sadato ny voninahitra. Halleluja! Ndahoaritsika idera. Ataontsika ity hoe andro ny tompo an'io dia saintsainy hoe eto Jesosy satria matoky amin'ny teny izy hoe naiza naiza ingorany roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Lasitsika. Loka ho ravoravo ny fonao mideran'i Jesosy fa eto izy. Hanome izay ireny fonao izy. Santa Condini la fidera, Awiana nada chasi, Ami pifalina nua carasa, Hatuni topari, Sigaretta nada tana, Kitana, Lani tini lani, Jeri dire heta, Hatuni topari. Nilani nilani Liberasi Nanteli nire heta Liberasi Aduni topani Asana tsikateka wa Jesus La 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 Woo! Asana tuni Asana la fidera, Awiana nada chasi, Ami pifalina nua casa, Aduni topani, Asana tuni la fidera, Awiana nada chasi, Ami pifalina nua casa, Aduni topani. Samana pufunaina Liberasi Aduni topani Nivula na wakidina Liberasi Nire heta Liberasi Nana pufunaina Liberasi Aduni topani Liberasi 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 Aduni topani Hadu tupani Aduni topani Hadu tupasena wanu Aduni topani Tiatana na mafeu an Jesus tika Hallelujah hallelujah Yet Jesus nyana androanya Min fanatria tumpo eto venao Ary mbola mino ny antom-pisin Jesosy eto venao Dia afatanana ho azy amin'ny fora mirava androany Hallelujah hallelujah Ianao mihetsiketsika eo ataovy amin'ny fonao rehetra fandraisanao fitahina amin'ny Jesosy io Hallelujah Manatiketu Jesosy tompo eto isandroany Miomany anao fa isy raha entony anya Avela ho azy ireo problème
direbya nawo etu Jesosy niana ikarakara Antsika rehetra manatrika eto Jesosy tompo eto izy androany iomananao fa misy raha eto niana avela hoany zao problème zay direbya nawo eto Jesosy niana ikarakara nawo misy fanafana ho anao androany eto Jesosy niane fanafana ho anao androany eto Jesosy niane misy fanafana ho anao androany eto Jesosy niane misy fifaliana betsy mety ho lano eto Jesosy niane misy fanafana ho anao androany eto Jesosy niane fanafana ho anao androany eto Jesosy niane misy fanafana ho anao androany eto Jesosy niane misy fifaliana betsy mety ho lano Jesosy niane raminanao de sehoany unifonina intrandra manitra manatrika etonio le mpanjakany lanitra atongoavaneto ateteya moty sananavatsika raminanao androany eo raisinao izany raminanao de sehoany unifonina intrandra manitra manatrika etonio le mpanjakany lanitra atongoavaneto ateteya moty Santa Bagatsike, Ramina no Andrania, Ewesinov, Miss Fanafana, 101, eto Jesosy niane Miss Fitagana, 101, Jesosy niane Miss Fitaina, 101, eto Jesosy niane Miss Fitalina, Betmetulano, Jesosy oh, Miss Fanafana, 101, eto Jesosy niane Miss Fitagana, 101, Jesosy niane oh, Miss Fitagana, 101, eto Jesosy niane Miss Fifalina, Betmetulano, Jesosy niane Sabi Mesket, Ramina la patena tsara Jesosy atao amin'ny fifaliana ny fiantsika Miss Fitagana, 101, eto Jesosy niane Miss Fitagana, 101, Jesosy niane oh, Miss Fitalina, 101, eto Jesosy niane Miss Fifalina, Betmetulano, Jesosy oh, eto Jesosy niane Fitagana, 101, Jesosy niane oh, Miss Fitaina, 101, eto Jesosy niane Miss Fifalina, Betmetulano, Jesosy niane oh, eto Jesosy niane, eto Jesosy niane 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 Miatanana mampetsika ratsika orakora fifaliana ma Jesosy fa eto izy halleluja 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 ndeo tsika no fahafantanana ho an' Jesosy satria mendrika loatra ny Andriamanitsika tompony fahatsarana izy ary tsy mifino azy rery zany fa nomeny asianao ihany koa halleluja eto izy sy ny fanatriany sotra tompo sotra tompo ankipino masonofonao dia andaotsika hibanjina azy andaotsika hanandratra azy ankohiko eo anatriany lehibe voninahitra indrindra raha mivory eto isika amin'ny amarany eto izy eto izy
Mandinga zamba malemi nizali uriteni eto izy nerini manatiwana mitayana manasitrana Asana tubuh tangan te andoi nasa we Zamba malemi nizali uriteni eto izy nerini manatiwana mitayana manasitrana Jesosy. Haleluya, haleluya, haleluya. Samy makatera toko. An'Andriamanitra iriry ihany a. Mbola mafisina ihany amintsika mipetraka eto satria matazona zao hoe tsy mipetraka tsara tanifin'le jereo tsara ny ambaninao hoe fa misy an'le tsipika ohatr'izao iny dia mipetraka kosa antsika mba tonga antsika tsy hifampikasokasoka na hifanantona na ankizy kely ary a dia na ampifonao izy zanako kely na mipetraka tsara amin'ny zavatra le plasy ohatr'izao zany jereo tsara izy fa raha vao tsy mipetraka amin'le plasy ianao a dia tsy mety eny ary tompoka andeo mbola hiteka mafan'Andriamanitra isika mbola hiteka mafan'Andriamanitra ihany isika alleluia ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra iriry ihany amin'izao fotoan'izao tsika dia andao hanokana fotoana anaovana vavaka ka eno tsara ty fanazavana entiko anareo ity na ianareo ny tokantrano ihany koa azy dia tena tomboko mba tena hivavaka
ivavaka ho an'ny Madagasikara isika, ho an'ny firenena malagasy. Inona ny antony mba ho tonga eto Madagasikara, eto firenentsika, ny famindrapon'Andriamanitra. Amen. Amen. Na inona mety hoe fahotany malagasy, na ny toetra na ny toepana'ny malagasy zay tsy araka sitrapon'Andriamanitra, dia angataka amin'Andriamanitra foana isika mba mindra fo Andriamanitra. Eto zao dia mahatsiaro fa ny ray mandeha tezitra tamin'ny zanak'Israely ny tompoandriamanitra tsy to noho izy ireo naka le firavaka volamena teny amin'ny tenany, dia namboariny ho sarina omby kely, dia nolazainy hoe io no Andriamanitra zay nanafaka azy tany Egypta. Tezitra be Andriamanitra tamin'izany, ka natokan'Andriamanitra tapa-kevitra hoe ho aringako ho anatin'indray mipimaso ity firenena ity, fa firenena tena manota sady mafiatoka. Dia inona ny trango ianao? Mosesy mpanompon'Andriamanitra no nandroso teo amin'ny banga, ny fona tamin'Andriamanitra, ny vavaka tamin'Andriamanitra, mba miala heloka Andriamanitra, mba miala fatsoan'Andriamanitra, dia sorana ny tompo. Fa noho izay vavaka natao Mosesy zay, dia nitsatra ny fahatezeran'Andriamanitra. Dia zay ihany koa no andrandraitsika ho ataon'Andriamanitra eto Madagasikara, eto amin'ity firenena malagasy misy antsika ity. Amen. Tsika mino fa iany vavaka Andriamanitra ary amindra fo tokoa, satria Jesosy Kristy efa maty ho an'ny mpanota rehetra, tsy misy avahana. Efa maty ho an'ny mpanota rehetra, efa nandatsaka ny rany ho famelana ny heloko ny olombelona rehetra. Ny anjarantsika zany zao dia mino fa marina zany zay manosika atsika hivavaka ho an'ny Madagasikara, hivavaka ho an'ny firenena malagasy. Dia fanampin'izay ao anatin'ny vavaka fangatantsika famindrapo io, dia horoantsika ny devoly lay nitondra n'ilay aretina Covid-19. Ny antony eno tsara, tonga zao ny devoly nitondra n'io aretina io, dia mahatonga ny olona marary, mahatonga ny olona maty, mahatonga ny fiainam-piveloman'ny olona mikorotana ambony ambany, mahatonga ny toe-karena malagasy sy matateraka. Ary ity ny tena raharaha, lasa voatery mikatona fiangonana. Dia hainareo tsara fa zany fiangonana mikatona zany misy fiatraikany be amin'ny ara-panantsika. Mahatonga atsika tsy afaka miomana tsara hitsena Jesosy eny amin'ny raolanitra, kanefa Jesosy tsy ho ela intsony dia ho avy. Zava-dehibe ny fiarah-miangona, fa raha vao foana fiarah-miangona dia zay ny akony, lasa ratsy fimanana antsika. Ary miprofa marina le izy, betsaka nge ny olona namany, tsy atao fiangonana misy atsika ihany fa any fiangonana sasany ihany. Hatramin'ny raha vao nanomboka nikatona fiangonana, dia lasa miverina amin'ny adalana ny olona sasany, miverina misotro toaka, miverina mamony vady, miverina miloka, miverina mijangajanga, miverina amin'ny adalana maro samihafa. Tanao fa tena ho anay mpanompon'Andriamanitra moa tena mavesatra be aminay mieritreritra an'izany hoe Andriamanitra. Dia misy amin'ireo olonao zay nitandremanay vokatry ity confinement ity, dia jere zay ny fiafarany fiainana. Olona efa tonga olom-baovao, lasa olona efa vavolombelon'i Jesosy, lasa miverin-dalana indray. Asana devoly nge zany ry havany. Zay mihitsy tena mahafinaritra ity devoly tondra ny aretina Covid-19 ity. Ka andaontsika hivavaka mba tena hiala eto Madagasikara io devoly io, ary na inona zatra ketriketreny ray, araka feo mandeha any ananany tsy hay tsony zay marina hoe mbola hiverina indray hono ny aretina io. Dia hivavakantsika, roantsika amin'ny anaran'i Jesosy io devoly io, andamoka tetikadiny eto Madagasikara. Ary na dia miketriketrika amin'ny herin'aretina zay izy, roantsika amin'ny anaran'i Jesosy andamoka tetikadiny eto Madagasikara. Ary roantsika amin'ny anaran'i Jesosy, isy ny ekipany
tsy vita mission eto Madagasikara mihitsy. Amen, amen, alleloia. Zay zany no vavaka iarahantsika manao ka tena tiako isika tena ivavaka fotsika manontolo hoe ho any mpanompon'Andriamanitra mpitarika matsapa oro zay mieritreritra ny fiangonana mikatona, mieritreritra ny fiainam-panan'ny fiangonana lasa verindalana veriny amin'ny adalana indray. Mafy be aminay zany satria tsy mora ny mampianatra ny olona mba hijoro tsara kanefa dia voasarika ho amin'izany reny fiainan'le olona. Ka andao tsika ivavaka na isika tonga ato am-piangonana na ny ianareo any tokantrano tena ivavaka amin'ny fo. Tena tova zao mihitsy ny fonao entinao milaza hoe tena mifoko rehetra Andriamanitra ny anaovako vavaka fifonana ho an'ny Madagasikara sy ty firenena malagasy ity, ary vavaka falihana ny devoly mpitondra teretiny ity, mpitondra zava-doza eto firenenay. Andao tonga dia vavaka arak'izany tsika rehetra tompoko. Samy vavaka izy, samy vavaka izy. Tena sokafa ny vavanao, sokafa ny vavanao, asehoany mihitsy fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra lehibe, Andriamanitra magaga ka zay mahatonga antsika mivavaka aminy satria mino atsika, satria mahatoky azy sika. Alleluia. Andriamanitra miaraka vavaka izay amin'izao fotoana izao ho an'ny Madagasikara, ho an'ny firenena malagasy. Ianao no gatanay Andriamanitra mba tena mindra fo amin'ny Madagasikara sy ty firenena malagasy misy anay ity. Na inona adalana, fiainam-pahotana, fiainam-paratsiny hitanao avy any an-danitra eto Madagasikara no Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana, nandatsaka ny rano, manora fo aminay ianao Andriamanitra, manora fo amin'ny Madagasikara, manora fo amin'ity firenena malagasy ity. Halleluia, halleluia. Ary fonjeo sa Madagasikara izao, fonjeo ty firenena ity Andriamanitra. Miantso anao zahay satria mino anao sy ny herinao, ary ny devoly tonga teto Madagasikara tondra aretiny ity didina amin'ny anaran'i Jesosy miala tanteraka, miala eto Madagasikara, atosikay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsisy atony hitoerana eto Madagasikara, tsisy atony hijalonana eto Madagasikara. Resitosika ny devoly, resitosika ny devoly, resitosika ny devoly. Alleluia, alleluia. Amen, 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 amen. Resitosika ny devoly, resitosika ny devoly, resitosika isy ny ekipany, resitosika amin'ny anaran'i Jesosy, resitosika amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, amen, amen. Andriamanitra, afafika eto Madagasikara ny rano Jesosy, afafika eto Madagasikara ny rano Jesosy, ka dia voatosika ny devoly maty programany ary ny asa izay efa natao teo aloha foana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluia, halleluia. Misaotra anao Andriamanitra izahay, misaotra anao zahay. Miderana Andriamanitro falehibe, falehibe, miderana Andriamanitro falehibe ianao, miderana Jesosy, atsakany tananao, atsakany tananao, atsakany fonao, mandoza ira izany. Mahagaga ianao, mahagaga ianao, mahagaga ianao.
andriamanitsika dia mihaino antsika ary satria mino isika fa ty madagasikara ety vojen'andriamanitra dia andao isotra n'andriamanitra mitehaka isika alleluia alleluia ny voninahitra moa dia ho an'ny tompo irery ihany amin'izao fotoana izao ndray tsika dia mbola hideran'ny tompo amin'ny raha anankiroa dia rehefa aveo roso amin'ny fitondrana ny fanatitra toy ny fanaontsika isika ny fotoam-pivavahana isika mangataka ny mpitarika androso avetrany azy atsika mbola hitsangana ame voninahitra an' jesosy sasidera Sidera la sasieri buona ora in mandagiza dulu teja sini tutulu nudike wanacheana saucha sidera la sasieri buona ora in mandagiza Sini tutulu yudike wanacheana Hera tani silanija Teya varafa tupuni naija Yano nisanjata matakiza Rayo nifanzaka notsiura Famatakiza Sidera la sasieri buona ora in mandagiza dulu deja sini tutulu yudike wanacheana Eladani silanija Teya varafa tupuni buni naija Sanjata matakiza Rayo nifanzaka notsiura Famatakiza Sakyalam Tera uano majakiza Simana sahaya yang orirai Tera uano majakiza Tera tasuanja Tera tani silanija Teya parafa Tupuni buni naija Yano misanjata Rayo nifanzaka notsiura Famatakiza 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 Pifanina satria fatsika bayan Jesosy. Halleluja, halleluja. Ndao mbola irahantsika manao pifaliana le hoe hisaotra an' Jehova lalandava sa tsy zany ve? Satria izay ny fisitrapon'Andriamanitra takiny amiko sy aminao hoe ninona zava-miseho ao dia ny fahaizantsika misaotra. Lasaritsika. Eu mando do mate cariban fiderana se
valalagava eo mavako mandrakariva fiteranaze oderaiky satria lehibe ny fitiavan-jehovah mafitiavana mandrakisaina Sikarehetra mampatanana Jehovah, isikareta yaraitena Jehovah, isanireno sitrani, satirepene suavanteta. Yarabakalasa Jehovah, isikareta yaraitena Jehovah, isanireno sitrani, satirepene suavanteta. Yamarifetska Jehovah lalagava eo mavako mandrakariva ny fiteranaze oderaiky satria lehibe ny fitiavan-Jehovah fampitiavana mandrakisaina mitoetra eo aminy isaotran Jehovah lalagava eo mavako mandrakariva ny fiteranaze oderaiky satria lehibe ny fitiavan-Jehovah fampitiavana mandrakisaina mitoetra eo aminy Jehovah, isikareta yaratera Jehovah, isanireno sitrani, satrilekena suavanteta. Yarabakalasa Jehovah, isikareta yaratera Jehovah, isanireno sitrani, satrilekena suavanteta. Satirepena suavani Satirepena suavanteta titati, satirepena suavanteta titati, satirepena suavanteta titati. Alleluia Samiary makatoerany tompoko dia amin'izao fotoana izao tsika dia iroso amin'ny fitondrana ny fanatitra amen na mampaheranareo marina fa amin'ny akapobeny ho anatin'ny olana arabola ara-piainana ny olona eto Madagasikara nolay devoly mitondra n'ilay aretina Covid-19 fa zao no tokony ho fiainatsika mila mijorontsika mila mitoetra tsara ho an'Andriamanitra isika ary mila manao défi mihitsy amen na ahoana ny baiboly omeo osa izy dia momeny ianareo zany hoe anisan'ny fitaovana etsika miady amin'ilay tsy fampirina amin'izao fotoana izao dia ny fahafoizantsika tsika nge kristianina mino an'Andriamanitra sy ny teniny ka noho izany mila mahafotsika mila manokana ny fanatitra mandrakarivo an'Andriamanitra isika mila manokana tranitrany ny ampafolony izay nitahian'Andriamanitra antsika isika fa raha mino ny baiboly ianao ary mijoro tsara anao défi na dia anisan'ny olona somary sahirana ary ianao Andriamanitra hiady anao Andriamanitra hiady anao vita n'Andriamanitra zany tompoko eto sao dia matsiaro ny tantara dia ny tantarany Isaka tantarany baiboly fa ny vahiny tany amin'ny tany Filistina izy akory ny zavamagaga ry havana fa ry Filistina tompotany rana mafy tao amin'ny firenena nisy azy hoe nanao fiompiana nanao fambolena satria zany no asa fiveloman'ny olona tamin'izany fotoana zany tsy namokatra tsy naomby fa Isaka kosa tantarany baiboly hoe namoavy zato eny tena arabaky teny namoavy zato eny tokam-panakarena be anika gaga ny Filistina hatramin'ny mpanjaka Abimeleka aza dia vakivavy dia nilaza tamin'ny Isaka hoe hitanay marimarina izao fa tahian'Andriamanitra ao ianao izy no nampamety ny ataonao izy no nampahomby ny fiainanao ka manaka ankehitriny mbola miasa tahaka izany io Andriamanitra io
raha mino anao dia hiasa eo aminao tahaka izany izy. Amen. Resika hoe sahirana zao malagasy amin'ny akapobeany, tena sahirana, tsy ampy ny vola miditra, tsy ampy ny eo an-tanana, fa tsika zay efa manana an Jesosy, tsika zay efa nanompo an'Andriamanitra. Raha mino an'Andriamanitra sy ny teniny, raha matoky azy dia tahaka izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Isaka tamin'izany andro zany no ataony aminao, no ataony aminao. Ho tanteraka amin'izay mino zany tompoko. Amen. Andao ary tsika amin'izao fotoana izao hitondra ny fanatitra mandroso teloany moa ianareo hitondra ny ampafolony, dia rehefa avy eo ireo mpanaty rakitra no manaty an'izany fanatitra zany eny amin'ny toerana misy atsika rehetra eny. Mbola anao hiry tsika rehetra ao anatin'izany eo mpipetrana ihany no anaovana ny hiry.
Shaddai, Jehovah El Shaddai, andiamo di Jai, Yanova Santa Jai, Partupuri tu pianà, nessuno fiderà, dopo me di chi Jayana, nessuno fiderà, dopo me di chi Jayana, nessuno fiderà, dopo me di chi Jayana. Zay anambarany ny tenin'Andriamanitra ny tenako zay inoko fa Andriamanitra no hiteny androany amin'ny alalan'ny mpanompony satria izay mpanompony dia ambarany soratra masina hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Raha misy zavatra tian'Andriamanitra ampitaina amin'ny olona amin'ny vahoakany dia miasa amin'ny alalan'ny mpanompony izy. Raha misy fanasitranana tian'Andriamanitra omena ny olona dia miasa amin'ny alalan'ny mpanompony izy. Ka ny vavaka ataon'ny mpanompon'Andriamanitra na fametran-tanana atao mpanompon'Andriamanitra dia isiakony anasitrana ny marary. Amen. Avy hatrany ka mandreto namandreto omentsika toerana. Amaky Baiboly isika. Arak'izay voalaza atao amin'ny bokin'ny Jaune toko 7 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia vakina ny voalaza eo amin'ny 5:12 ka hatramin'ny 5:20. Eno tsara nke ilay teny. Ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao anameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Zay mino azy dia tsy ho elohana fa zay tsy mino kosa dia efa voaeloka rahateo satria tsy nino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Halleloia, halleloia. Ny afatra na ny fampianarana entiko ho anareo amin'ity androandroany ity arak'izay nomen'Andriamanitra ahy dia afatra sy fampianarana mikasy any amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona. Tsy zany matsy fa tena lehibe ary tena lalina ny fitiavan'io Andriamanitra io antsika zanak'olombelona. Amin'ny ankapobeny aloha fatatsika fa tiatsika tompandriamanitra. Fatatsika fa tiatsika tompandriamanitra. Fa saingy io manjavozavo. Na ihany koa tsy fatatsika lalina ny tena herin'ilay fitiavana. Zany ny zava-marina, zava-misy amin'ny olona be dehibe amin'izao vaninandro misy atsika izao. Ary izany tsy fahafantarantsika mazava sy lalina ny fitiavan'Andriamanitra efa nasehony atsika izany no fototra iray mahatonga ny olona tsy tena mino an'Andriamanitra, tsy tena mino ny herin'Andriamanitra. Mahatonga ny olona tsy masa miankina amin'Andriamanitra na mietehitra amin'Andriamanitra rehefa sendra olana. Kanefa tsy mety ange zany riavana. Ianao ve kristianina? Ianao ve olon'Andriamanitra? Ary na fatokavanao eto ary dia hita hoe mangetetan'Andriamanitra eto ndrety. Tena mangetetan'Andriamanitra. Tena tian'ny olona ny manompo an'Andriamanitra. Fa mampalahelo raha ohatra ka ianao tsy mino an'Andriamanitra sy ny heriny akory. Ianao tsy masa miankina sy mietehitra amin'Andriamanitra akory malona ny olona. Tsy mety ke zany no iahy. Kanefa indrisy fa zay ny akony ratsy ateraky ny
tsy fahafantaran'olona mazava ny fitiavan'Andriamanitra ary ny tsy fahafantaran'olona lalina ny tena hoe fitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona. Ary zany tsy fahafantarantsika mazava sy lalina ny fitiavana efa nasehon'Andriamanitra antsika zany ihany koa no fototra iray mahatonga ny olona masahy manota ary masahy manao tsy fanaova. Tsy mety angesany riavana e. Ianao ve mitondra titra hoe olon'Andriamanitra kristianina manambara aty sy roa fa efa nino a Jesosy, efa nandray a Jesosy, kanefa ny fiainanao etsan-daniny fiainana manota, fiainana manao tsy fanao. Tsy mety angesany riavana malala e. Itsika kristianina nge, tsika olon'Andriamanitra nge tsy natao hanota mihitsy e. Arabako teny tsy natao hanota mihitsy, tsy natao hito fomba fiainana amin'ny olona zao tontolo zao na amin'ny olona zay mbola anivelan'ny valan'i Jesosy. Ary zany no antony natokany Paoly apôstôly zao mihitsy ny teny tamin'ny fiangonana anankiray tany Efesosy, hoy izy, Efesana 2:7-10. Koa izao no lazaiko sady ambarako ao amin'ny tompo, ny tsy mba handehananareo intsony tahaka fandehanan'ny jetilisa amin'ny fahafohanan'ny saina. Taloha isika nanota, nanao tsy fanao, satria jetilisa fiainana, olona zao tontolo zao fiainana. Fa rehefa tonga ao amin'Andriamanitra dia manafatra amin'ny baiboly hoe aza mandeha amin'izany intsony. Mbola toy izantsika ihany le teny 2:20, fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no nianaranareo a Kristy, fa raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no ampianarana anareo araka famarinana zay ho amin'i Jesosy, mba hialanareo ny toetrareo taloha araka fitondrantenanareo fahiny zay miasimba araka filany fitaka, fa mba ho avozana kosa ianareo amin'ny fanansainareo ary mba ho tafinareo ny toetra vaovao zay noforonina araka n'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Kanefa indrisy ho ia fa dia noho ny tsy fahafantaran'ny olona mazava mikasika ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny alalin'ny fitiavan'Andriamanitra dia lasa taksa ny fiainana misy eo amin'ny kristianina na ny olon'Andriamanitra maro. Mba dinio tokoa nge ry havana malala tonga eto hoe firy amin'ny kristianina, firy amintsika tonga eto hoe zay ka many fantaniana vantana, firy amin'ny kristianina, firy amintsika tonga eto no manana fitondrantena masina sy madio amin'izao fotoana izao. Dinio ny fiainanao e, fantaro mombanao e, firy amintsika no manana fitondrantena masina sy madio amin'izao fotoana izao. Firy, zany ny fantaniana apetraka amintsika rehetra. Firy amintsika kristianina, firy amintsika zay tonga manarika ty fotoam-pivavahana ity no tena hoe matahotra n'Andriamanitra sy mandeha mahitsy eo anatren'Andriamanitra. Firy amintsika, zany ihany koa fantaniana mipetraka. Firy amin'ny kristianina, firy amintsika tonga eto no masamy joro manotra ny fakapanahy rehefa tonga eo alohantsika ny fakapanahy amin'ny lafin-javatra be dia be. Firy, zay ihany koa fantaniana mipetraka. Dia azo antoka fa raha ohatra ka tsy mbola mazava aminao na hoe tsy fantatrao mazava, tsy fantatrao lalina ny tena hoe fitiavan'Andriamanitra antsika, dia zany rehetra izy zany dia tonga fiainana mandeha ho azy fotsiny aminao. Tonga fiainana mandeha ho azy hoe manana fitondrantena tsy masina sy tsy madio ianao. Tonga mandeha ho azy toy ny hoe tsy misy fatahoran'Andriamanitra, tsy mandeha mahitsy eo anatren'Andriamanitra, toy ny hoe mora resy fakapanahy, mora voataona fakapanahy, andeha amin'ny zavatra tsy izy, mba hanao sitrapony devoly, hanao zay tiany devoly mba ho atao. Mbola dinio ihany koa firy amin'ny kristianina zao
no hoe manaiky sy makatò ny tenin'Andriamanitra firantsika toga eto tsy mety ange hoe ianao kristiana ianao olon'Andriamanitra kanefa dia lay fahotana lehibe indrindra lay napatesitra an'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva dia mbola eny ihany no fiainanao mandrak'ankehitriny anarany hoe nysoratan'Andriamanitra ao anatyity baiboly ity ny tantarany Adama sy Eva mba ho anatra ho antsika taranaka teoriana mba handraisantsika lesona ho antsika taranaka teoriana kanefa indrisy fa no ianao tsy mahafantatra ny tena alehibe ny fitiavan'Andriamanitra na ny alaliny ny fitiavan'Andriamanitra dia izay tsy zava-dehibe aminao ny manaiky an'Andriamanitra na ny makatò tenin'Andriamanitra ohatra ny maivamaivana aminao lay izy ary eto dia averiko indray ry havana malala tena tiantsika zanak'olombelon'Andriamanitra ary fitiavana lehibe sady lalina tena lalina ny fitiavana zay efa nasehony antsika dia mila mazava amintsika zanydraindray zany mila fatatsika ny amin'ny zanydraindray zany mba toka ny fiainatsika amin'ny makristianatsika amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika mba handeha araka sitrapon'Andriamanitra foana androany mba handeha araka sitrapon'Andriamanitra rapitso mba handeha araka sitrapon'Andriamanitra mandra-piavo Jesosy eny amin'ny raolanitra mba handeha araka sitrapon'Andriamanitra amen kanefa moa tsy vitanao mihitsy ny hanao sitrapon'Andriamanitra ny andeha araka sitrapon'Andriamanitra mandra-piavon'i Jesosy ny androany angamba mety vitanao ihany hoe ijoro tena ijoro rapitso mbola mety vitanao ihany hoe ijoro tena ijoro eny ataoko hoe amin'ny herinandro mbola mety vitanao ihany ny hanao sitrapon'Andriamanitra hoe ijoro tena ijoro fa ny aorinazay dia verina fanaonao ihany ianao iverina amin'ny fanaonao ratsy ihany ianao raha toka tsy mazava aminao tsy fantatrao ny alehibe na ny alaliny fitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona mila mazava aminao zany tompoko mila fantatrao lalany amin'izany tompoko ina inko ny antony mba ahafahan'Andriamanitra mitondra anao amin'ilay tanjona tsara indrindra io Andriamanitra io nge ka manana tanjona ny amintsika manana tanjona tsara ny amintsika nge izy aoko fantatsika izany matono no vonjena natsona afany amin'ny toeran'ny mpanota afany amin'ny toeran'izao tontolo izao afany amin'ny toeran'ny jetilisy natsona mba hipeliko amin'ny toerana misy an'Andriamanitra matono natsona ny esorina teo an-tanany devoly dia ndrasiny ho an-tan'Andriamanitra satria manana tanjona tsara ho anao Andriamanitra manana zavatra tsara vomana ho anao izy efa voasoratra ao anaty ity boky ity daholo zany rehetrarehetra zany fa saingy izao raha tsy mazava aminao ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona manjavozavo ny fisehony dia tsy hanao sitrapon'Andriamanitra ianao dia mazava ho azy fa tsy afaka tantaran'Andriamanitra aminao le tena tanjona namonjen'Andriamanitra anao zany ry havana malala zavatra misy enao tsara amin'izay ry ty fanazavana hitiko aminareo ity enao tsara andao aloha vakina lay jaolina toko fa telo lay novakintsika ty ary aloha jaolina toko fa telo averiko vakina le izy andimy fevatra amby folo ary tahaka ny nanandratany Mosesy menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana zanak'olona mba nana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay fa Andriamanitra tsy naneraka zanaka ho amin'izao tontolo izao anameloka izao tontolo izao fa mba amonjeny izao tontolo izao zay mino azy dia tsy hoelohana fa zay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo satria tsy nino ny anaran'ny zanakala tokan'Andriamanitra izy eno tsara amin'izay ary taorianany
nalavo any Adama sy Eva, le olombelona noarin'Andriamanitra voalohany ary napetra teto ambony tany taorinany nanekeny Adama sy Eva, ny teny nataony devoly teo aminy taorinan'izany rehetra zany dia tsy faly Andriamanitra. Eno tsara zany teny zany tsy faly Andriamanitra. Tezitra mafy mihitsy ny tompoandriamanitra ary tamin'izany no nandrasin'Andriamanitra fanapa-kevitra tena farazay mafy fa hosaziana ny olombelona, andatsana ozona ny olombelona ary avela ho tantan'ny devoly ny fiainan'ny olombelona satria ny devoly no efa nekeny teny, ny devoly no efa nakatoaviny teny. Enjana ankesany riavany, mafy ankesany. Ary le izy tsy janona fotsiny teo amin'ny Adama sy Eva lay olona nanota, fa nataon'Andriamanitra nahazo ny taranaka rehetra mifandimby ny sazy sy ny osona ary ny fanapahan'ny devoly ny fiainantsika zanak'olombelona. Eno tsara ny voasoratra ato amin'ny Genesis toko fahatelo 9:20 arao tsara ke voasoratra taorinany fahalavona nisy teo amin'ny Adama sy Eva dia zao ny teny nataon'Andriamanitra Genesis toko fahatelo 9:20. Ary koa izy tamin'ilay vehivavy, abe dia be ny fahorinao ao indrindra fa raha manananaka ianao, ary fahoriana no iteranao zanaka, ary ny vadinao no iteran'ny fanirinao ka izy no anapaka anao. Enjana nke zany nasazany vehivavy, nazosina vehivavy hoe raha vao mitoejazy tonga dia manam-pahoriana, mampahorina ke reny fiainana hoe ratsianao le vehivavy dia ratsiana ino, ratsiana briky dia io votitrany io kikisany dia hohanina. Ary misy ary ny lasasany gaga ny vadiny fa manina kabone matetika ary ianao, le briky ao kabone sikiriny dia hohaniny foana. Mampahory sy mampijaly ke zany ny fanentanana ao anaty sy resany intsony amin'ny fotoana iterahana dia tena araka teny malagasy miaka-drindriny rery, minainaina eo, miantsoantso eo, matezitra daholo zay manodidina. Ary misy ary mila sasany hoe mpiterahana dia miantsoantso eo izy, kioto inona za kioto, ay vadiny eo atsotsotra io, ory rasazy, ay za ahitany kioto anao fa izany tsika sanao ny eto zany zao. Ary koa sisy tamin'ilay vehivavy, abe dia be ny fahorinao ao indrindra fa raha manananaka ianao, ary fahoriana no iteranao zanaka, ary ny vadinao no iteran'ny fanirinao ka izy no anapaka anao. Ary izy tamin'ny Adama, satria efa nihainy feon'ny vadinao ianao ka ninananao ny azay nandrarako anao hoe azy hinananao zany, dia voaozina ny tany no ny nataonao, lasa misy ozina ny tany. Fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao, zany hoe tsy mihinan-kanina raha tsy efa jaly, ory, fa diralovana. Ary aniritsiro sy hero anao izy, ary hoaninao ny hanina famboly, ny fahatsepony tavanao no azahoanao hanina mandra-piverinao any amin'ny tany, fa ny tany no nanalananao fa vovoka ianao ary verina ho amin'ny vovoka indray ianao. Zany zavatra nitranga raha vao nanota i Adama sy Eva, ary dia lasa manaraka ny taranaka rehetra mifandiby manaka ankehitriny. Fa ankoatran'izany hoe tahorinany nalavany Adama sy Eva, tahorinany naneken'ny olona ny tenin'ny devoly na sitrapony devoly, dia tezitra Andriamanitra ary avy hatrany dia nanomana ny fahaverezana mandrakizay ho an'izay nanota tsy Adama sy Eva ihany fa ny taranaka mifandiby. Zany matoka boky ny Apokalipsy toko 1:20 ny teny manao hoe fa ny osa, ny tsy mino, vetaveta,
ny mpijakajaka, ny mpanao dratsy, ny mpanao mpisapy, ny mpandanga rehetra dia anana ny anjara toerany aiza ho Andriamanitra any amin'ny fariafy sy solofara, zany no antsoina hoe fahafatesana faharoa. Zany zany no voman'Andriamanitra. Tena ejana le sazy, tena ejana le osina, tena ejana le fanapa-kevitr'Andriamanitra. Fa isaorana ny Andriamanitra, zay le vovomafaly, isaorana ny Tompoandriamanitra. Fa na dia teo ary zany rehetra hitra zany, rehefa nandeha ny andro, nandeha ny andro, nandeha ny fotoana, nandeha ny fotoana, dia nanapa-kevitra indray ny Tompoandriamanitra fa hanavitra ny olombelona. Halleluja. Fitiavana ange zany tiavana e, fitiavana ange zany e. Ary tsika taranaka ankehitriny, tsika taranaka ankehitriny no anisany tena migioka zany fitiavana izany. Halleluja. Nanapa-kevitra Andriamanitra fa amerina ny olona hoe ho antanany indray araka le programany tany aloha. Nanana programa tsara ke io Andriamanitra io tamin'izy nametraka ny Adama sy Eva teto ambony tany. Tena programa tsy takatra saina maneritreritra fa indrisy, fa dia saina mbarako izay zavatra nitranga. Fa tateorina nanapa-kevitra indray Andriamanitra fa merina ny olona hoe ho antanany indray arak'ilay programany. Anafaka ny olona amin'ilay sazy na le ozina. Fa soavana ange zany e. Fanapa-kevitra Andriamanitra dia hoe ho afako amin'ilay sazy ny olombelona, ho afako amin'ny ozina ny olombelona. Ary anafaka ny olona tsy hoe ho antanany devoly intsony, tsy ho tapahany devoly intsony. Riavanao, zany natao fitiavana sy famindram-po arana famelan-keloka tena lehibe indrindra nataon'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona. Ankoatran'izany dia hoe ho afako amin'ny fahotana ny olona, ho afan'Andriamanitra fahotana ny olona, ary ho averiko hoe ho amin'ny olombelona ny fitahiana lehibe sy ny fiainana mandrakizay. Zany nge natao fitiavana sy famindram-po arana famelan-keloka e. Dia ina ho ianao no ataon'Andriamanitra mba toka zany ho tanteraka? Ina nataon'Andriamanitra? Ho pirofo fa tena tia antsika olombelona izy, ho pirofo fa tena manitra fo amintsika olombelona izy, ho pirofo fa tena hoe amela antsika, amela fahotantsika, amela ny helokontsika olombelona izy. Zao ny pirofo. Nandeha ny eritreritran'Andriamanitra, nandeha ny dindinika atao anatiny. Ahoana no ataoko? Efa nitaona zanak'Israely oloko ihany tany aloha, hoe raha tia voavela heloko ry zareo dia manao fanatitra biby, manao fanatitra ondry, osy, voromailala mba halatsa-drà. Fa rehefa tena nandinika Andriamanitra, tena tsy possible zany ozy izy. Raha mbola izany ihany fomba fiasako, entiko manavitra ny olombelona, entiko mamerina ny olona hoe ho antaniko indray, entiko manafaka ny olona amin'ilay sazy, amin'ilay ozina, entiko manafaka ny olona ho antanany devoly. Tsy possible raha ohatra ka mbola zany ihany ny fomba fiasako. Entiko manafaka ny olona amin'ny fahotana, na hoe entiko mamerina ny olona ho amin'ny fitahiana lehibe sy ho amin'ilay fiaina mandrakizay. Tsy possible raha ohatra ka hoe rana biby, rana ondry, rana osy no alatsaka, entiko manatanteraka zany rehetra hitra zany. Tsy possible intsony zany. Ary zany no antony natokan'Andriamanitra nanapa-kevitra hoe tsy maninona, aneritena, aneritena. Na dia Andriamanitra ary ao dia ho foanako ny Mandriamanitra, fa anaiky ho toka olombelona, anaiky hitafy sy rà taka ny olombelona rehetra, ary hidina ho any ambony tany aho, lozako ny lanitra le tsara indrindra, fa hidina any ambony tany aho, le tany efa misy ozina ny tono ny vavako, hidina any ambony tany aho.
ary tsy vitanao hidina any ambony tany a fa dia ho atolotry ny tenako ho atao fanatitra ho atao sorona ho vonoana ho alatradra eo ambony azy fijaliana fa tsy ondry na osy na voromelala no atao sorona atao fanatitra alatradra fa ny tenako mihitsy no ataoko an'izany fa satria vavako no efa nandatsaka sazy teto ambony tany teo amin'ny olona satria ny vavako i Andriamanitra no efa nandatsaka ozona teto ambony tany sy teo amin'ny olona satria vavako no efa nanome malalaka ny devoly hoe aloha raisina tanany retsanak'olombelona nivatika tamiko reto aloha andra ho fatany hoe tataky ny aona zany atao hoe fiainana eo an-tanany devoly zany satria vavako no efa miteny an'izany dia ho fanesorana an'izay tena aloka vavako zay a dia za mihitsy ano i Andriamanitra no aneritena hidina any ambony tany anosorona ny tenako andatsaka ny rako mba ho fanavotana mba ho famerenana ny olona mba fanesorana sazy ho fanesorana ny ozina mba fanesorana azy eo an-tanany devoly ho famerenana azy ho amin'ilay fitahina lehibe sy ny fiainana mandrakizay halleloia fitiavana sy famirapoka zany fitiavana malaly ary amin'ny maha-olona Andriamanitra antsika maha kristiana antsika tena mila resy lahatra ny fahamarinana zany tsika mila resy lahatra ny mamarina zany teny ambarako zany a isika fa raha tsy resy lahatra ny fahamarinana zany ianao raha ohatra ka tsy mbola mazava aminao ihany zany fanazavana etiko zany dia tsy haiko itsony hoe anao ahoana ny fihefaranao io anao ahoana ny mombanao aoriana kely ao tsy haintsony ny devoly ma tsy nafantatra zany fomba fiasan'Andriamanitra zany tsy takatry ny sainy zany fa teo an-tsainy devoly dia hoe mbola piasa ondry ihany io mbola piasa osy io mbola piasa voromelala io ka aloha piasainy raha piasainy zany fa tsy afoana ny tena aloka mivavany e efa izy ke ny teny e fa izy ke ny loabavy e zay ny teo an-tsainy devoly fa tsy fantany hoe io planin'Andriamanitra io tsy fantany ary zany natokany devoly a nanapa-kevitra hoe aninona ty ambony tany io Andriamanitra io andeo samborina andeo vonoana tsy fantany matsy le programan'Andriamanitra fa raha fantany ahoana ny baiboly ary tsy nisy nalala izany ny mpanapaka ty zao tontolo zao ity boky Korintana mitena zany fa raha nalala izy dia tsy nombony teo ambony azy fijaliana tompo voninahitra tsy nalatradra teo ambony azy fijaliana tompo voninahitra dia Jesosy Kristy tsy ndroso tamin'ny fandatsany ra ny Jesosy Kristy izy riavana malala zay manatrika an'izao fotoam-pivavahana izao tena fitiavana lehibe sady lalina tena lalina no nitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona anisan'izany ianao tonga eto halleloia halleloia antoka vakitsika ny voalazany Jaona voalohany toko fahaefatra ange Jaona voalohany toko fahaefatra toy izao mivoasoratra eo amin'ny andininy fahavalo izay tsy ty dia tsy mba malala n'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra atsika nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra atsika Andriamanitra naniraka ny zanan'ilay tokana tamin'izao tontolo izao mba ahavelona antsika amin'ny alalana ny ran'Andriamanitra zany zanan'ilay tokana zany hoe izy tena zany rehefa tonga olombelona tafinosy ra dia nitondra titra hoe zanak'Andriamanitra lay tokana tondra titra hoe Jesosy Kristy fa izy ihany io ny rany mba ahavelona antsika mandrakizay ho any amin'ilay fiaina mandrakizay zao ny fitiavana tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa nitiavany antsika ka ny rano ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika ary any amin'ny Romana toko 5:5 moa dia Paoly apôstôly manao hoe fa Andriamanitra nampiseho fitiavana antsika fa folom-bola mpanoty isika
dia maty namonjy antsika Kristy, maty namonjy antsika Jesosy Kristy. Ry havanao, raha mazava aminao ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony, ka raisinao tsara zany, ataonao zava-dehibe sy manan-danja ao fiainanao zany, ary vonina ianao tena andeha arak'izay takin'Andriamanitra aminao eo amin'ny lafiny atao hoe fitondran-tena ohatra. Vonina ianao andeha hitondran-tena araka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny lafiny zavatra rehetra, dia tiako milaza aminao fa tena arabaky teny ho vonjen'Andriamanitra ianao, tena ho vonjena ianao. Halleloja! Ho vovotsy ny fanahinao, ary tena hoe ho tanan'Andriamanitra 100 andro manalina ianao, fa ankoatran'izany tena ho tahina ianao. Amen. Io fitahina tsy mety ahtsika io, tsy mety anatanteraka amintsika io, ho tanteraka aminao io tompoko, ho tanteraka aminao io tompoko. Ny fiaina mandrakizay ary no manino atsika, dia ahoana moa tsy hitahiny atsika? Ary matoky voasoratra ireo tantara anaty Baiboly hoe ohatra tahaka ny Isaka zao, no tahin'Andriamanitra be arak'ilay nambarako taminareo terem-boalohany. Andriamanitra mihitsy natonga azy namoavy zato eny, natonga azy nanan-karena be, ka natonga ny olona Filistina sy ny mpanjaka Abimeleka vakivavy. Soratan'izany mba ilazana amintsika hoe tena possible hoe na dia tonga eto Madagasikara ary ny devoly nitondra aretina Covid-19 dia afaka niavaka ianao. Tena possible zany. Raha ohatra ka mahazava tsara aminao, fantatrao ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra sy ny alala ny fitiavan'Andriamanitra, ary raisinao ary vonina ianao andeha arak'izay takin'Andriamanitra aminao. Ary ambonin'izany mampahery be dia ity, hivoako mpandresy ianao manoloana fisiana devoly tompoko. Amen. Tena hivoaka mpandresy ianao. Ianao tsara ke ty voasoratra ity, Kolosiana 3:5, azafady 3:7, Kolosiana 3:7 dia 9:12, ary nesorony Jesosy tsy hoe ho amin'ny tenany devoly ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny azo fijaliana dia nasehony miariary ny fitondrany, ireo fitondrany atsika toy ny fanao izay avy nandresy. Zany nge natao fitiavana sy famindram-po lehibe. Mafy be nge zany hoe ny tenanao, ny ainao atolotra atao sorona ambony azo fijaliana. Mafy be nge zany hoe ny tenanao atao sorona dia latsa-drao eo ambony azo fijaliana. Zany nge no antony natonga Jesosy tamin'izy tao amin'ny San Getsemane, ora vitsivitsy meloan'ny irosony ho amin'ilay falorantena atao sorona. Inona vavaka nataon'i Jesosy? Raha azo atao esoriako ty kaboka mangidy ty raha. Tena eny vazanainy mihitsy eny hoe tena mafy zany, hoe hokapohina, hokaravasina, hokapohina tsy maty fa dia ampijaliana fotsitsotro zao. Tena eny mihitsy hoe tena enjazany, kanefa tsy maintsy manaiky an'izany satria ny vavako nefa nylobava hoe alatsaka ny sazy, ny vavako nefa nyteny hoe atotona ny ozina, vavako nefa nyteny hoe raisiny devoly tanana ny olona. Tsy misy mahafaka ny olona amin'izany rehetrarehetra zany raha tsy za mihitsy no manolotra ny aiko atao sorona, fa tsy rana biby na rana osy no atolotra atao fanatra, fa ny rako mihitsy. Raha io razo atao hoe sorako ty kaboka mangidy ity, razo atao sorako kaboka mangidy ity, ary ny atsembony dia vatra latsaka ny tate tahaka ny rà mihitsy, satria tena mafy ny nanjo azy, tena mafy hoe antony ambony azo fijaliana, ho fatsihana, tsy mbola maty fa ho fatsihana eo.
ampisatrona satroka tsika ny faminaniana aza dia efa nilaza sady hoe zao nitranga aminao rehefa tonga zany fotoana zany tsy misy afantarananao olona intsony vokatra ny kapoka dia mivotovoto be daholo na ny lona ny vatana mivoto tsy haintsony olona aveo sa vatakazo fotsiny olona sa biby io zay ny faminaniana fatany tsara hoe zany ny andry azy tena mafy tamin'izany zany ny fitiavany io Andriamanitra io zany ny alehibe ny fitiavany zany no alalan'ny fitiavany na ny ekeny zany mba tokany devoly zay manjakazaka eto am-potitany ity io mba tokany devoly zay mandindy eo amintsika zanak'olombelona ho torotoro tanteraka ho foana tsy hoe ho amin'ny intsony ny fahefana sy ny fanapahana amenna averiko fakina le teny Kolosana 3:10 ary ny esorony tsy hoe ho amin'ny tena ny devoly ny fanapahana sy ny fahefana ary no ny azo fijaliana dia naseho ny miariary ny fitondrany ireo ny fitondrany antsika zay mino azy toy ny fanao zay avy nandresy Alleluia itsika io zany efa voasoratra fa Andriamanitra mitondratsika toy ny olona avy nandresy manahoana moa ny olona avy nandresy tena orakoraka jereo reny mpanao rugby mpanao baolina reny na dia ny mpanao baolina ety an-tanàna azy rehefa avy nandresy tena miorakoraka tena mandihy anazy ny arabe rehetra ary tak'izany no hitondrany Andriamanitra atsika no ny azo fijaliany Jesosy Kristy no le fitiavan'Andriamanitra no lay famindrapon'Andriamanitra amenna tsika zao ngerany tena marina io devoly zay nandidy teo alohantsika io ao mba faladitotsika saza azy efa resika io fa ny tsy fahafantarantsika le fitiavana lehibe ny tsy fahafantarantsika lalina ny tena fitiavana sy ny famindrapon'Andriamanitra no matoka devoly manararoatra hoe ursala tsy fantany marina asio araroata ataovy zao fa raha fantatrao marina dia isan'andro dia miteny ambany no anoseko any Satana ambany no anoseko any Satana teka mafan Jesosy isika raha mbola misy mafina zany dia ataovy ihany Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sa tsy zany ve ka ny afatra farany ataoko antsika sy anareo any atokantrano any zay manaraka zao fotoam-pivavahana zao amin'ny alala Facebook zao ny afatra aperako amintsika rehetra ataovy sarobidy aminao ny fitiavana zay efa nitiavan'Andriamanitra anao aza manaiky rebirebe ny devoly mifono sy ny sainao ka hoe le sitrapony devoly ihany mbola tianao arahana tianao iainana ary na dia mamandripanika aza izy dia miorena tsara mijoro tsara hoe miala anao ry devoly tsy mahazo aintsony ianao raha ty anana fiainana tsara ianao dia zay ny torevitra omen'Andriamanitra anao androany efa vonina ny tompontsika hitondra anao amin'ny fiainana tsara vonina izy zao tsika miteny zao efa vonina izy amenna ianao sisany no andrasana fanapa-kevitra ao sisany no andrasana andao tsika rehetra amin'izao fotoana zao ary hivavaka tena hivavaka ianareo ny tokantrano any vava inareo any tokantrano afaka mandoalika fa zay atao am-piangonana moa mba tsy hisoroana ny fampikasokasoana be fa sairanana dia tsy andoalika fa dia hipepetrana ihany no hivavaka fa inareo any tokantrano mandoly mihitsy dia andao hivavaka tena hifona amin'Andriamanitra no ny nandraisanao ny fitiavan'Andriamanitra hatramin'izay ho zava-maivana ho zavatra tsy dia manahoana loatra ary ianao no anapirofo fa tena nataonao zava-maivana tsy dia manahoana fitiavan'Andriamanitra azonao pirofony zany tamin'ny alalany fitondran-tenanao ratsy sady maloto tamin'ny alalany fiainanao mbola manota mbola manao tsy fanao manao ny sitrapony devoly
tamin'ny alalan'ny fiainanao tsy misy tahotra an'Andriamanitra, tsy misy inany koa lazana azy, tsy misy famarinana, tsy misy fahitsiny. Be dia be ny mety amataranao tena tsy fatako tokoa ny fitiavan'Andriamanitra ka dia nanao ndreny fiainandreny aho. Dia andao hifona amin'Andriamanitra tsika, tena hifona aminy. Amen na? Ndao ary tonga dia hivavaka daholo tsika rehetra. Samy mivavaka amin'ny folo manontolo izy. Samy mivavaka amin'ny folo manontolo izy. Samy mivavaka amin'ny folo manontolo izy. Halleluja. Sokafa ny vavanao. Miaraka amin'ny teny mihitsy isika. Samy manao vavaka torapo. Samy manao vavaka arak'izay eo anatin'ny fony ao. Mifona amin'Andriamanitra ianao. Hoy iao. Noho ianao tsy nafantatra ny tena alehibe ny fitiavan'Andriamanitra sy ny alaliny izany. Nataonao zava-maivana ny fitiavan'Andriamanitra anao, fitiavan'Andriamanitra atsika. Anao fifonana izany. Fa miela heloka Andriamanitra miela fahadisoana. Ho atsipatsika Andriamanitra tantaram-piainantsika. Rehefa fantatsika tsara ny alalina ny fitiavan'Andriamanitra sy ny alehibe ny fitiavana. Samy mivavaka izy. Samy mivavaka tsara be izy. Samy manao tena ho an'Andriamanitra izy. Samy mivavaka izy. Samy mivavaka izy. Halleluja. Misotranao Andriamanitra, misotranao, misotranao, misotranao. Misotranao Andriamanitra. Halleluja. Amen. Amen. Tompo. Zava-dehibe aminay, manandanja aminay ny fitiavana sy ny famindrapo ary ny famelan-keloka zay efa nomenao anay tamin'ny alalany fanoloranao ny hainao atao sorona sy alatsatra teo ambony azy fijaliana. Raisinay zany ankehitriny, raisinay zany ankehitriny ary omena voninahitra ianao Andriamanitra amin'ny alalany fitondrantenanay ataonay masina sy madio. Amin'ny alalany fiainanay tsy hanota intsony, tsy hanaonao foana intsony. Amin'ny alalany fiainanay hitoetra ho matahotra ianao, hitoetra ho matahotra ianao sy andeha mahitsy. Halleluja. Halleluja. Amen. Saintsainy fa noho ny azy fijaliany Jesosy dia foana tsy ho tanany devoly intsony ny fahefazy sy fanapahany. Ary isika izay mino a Jesosy dia hoentin'Andriamanitra anio tahaka an'ireny olona avy nandresy ireny, toy ny fanao izay avy nandresy. Halleluja. Halleluja. Gesù, 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 umeko anao ny fiainako. Gesù, 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 umeko anao ny fiainako. Raditrako teo aloha. Raditrako teo aloha. Sivy utanataku Devunako aminao umeko anao ny fiainako. Raditrako teo aloha. Raditrako teo aloha. Amen. Sivy utanataku. Amen. Devunako aminao umeko anao ny fiainako. Atakan tananao. Gesù, Gesù.
ho an'ny tompo irery any a ndao tsika mbola nao hira anankiray aloha dia rahavavetsika iroso amin'ny fandarana hafa indray a milohan'ny tena hoe amaranantsika an'ity fotoana ity ndao tsika isaintsaina ny fitiavan'i Jesosy arak'ilay toriteny teo a fantatro izay inoko ianao dia tsy miova mandrakizay ndao kipitsika ny masontsika asandratsika ho an'i Jesosy ny tanantsika dia ndao saintsaintsika zay halleluia sotra Jesosy makasitraka toko fantatro izay inoko sy ny fitiavana miadana ny foko misidany aia fantatro izay inoko sy ny fitiavana miadana ny foko misidany aia mety ovy rehetra izao mety ovy izao rehetra izao tombo afatsy anao ianao ty ai sy miova fa mandraky izay ty ai anao ianao ty ai kanao fonas izao rehetra izao tombo mbola ty ai anao fantatro izay inoko sotra Jesosy fantatro izay inoko sy ny fitiavana sy ny fitiavana miadana ny foko miadana ny foko misidany aia misidany aia mety ovy rehetra izao mety ovy izao rehetra izao tombo afatsy anao afatsy anao ianao ty ai sy miova fa mandraky izay ty ai anao ianao ty ai kanao fonas izao rehetra izao tombo mbola ty ai anao ianao ty ai ianao ty ai tsy miova fa mandraky izay ty ai anao ianao ty ai kanao fonas izao rehetra izao tombo mbola ty ai anao ndao saintsaintsika ny fitiavan'i Jesosy atsika halleluia sotra Jesosy eo ny amin'ny fitiavana lehibe sy marina tokoa izany tombo fitiavana mandrakizay tokoa ny fitiavanao anay fitiavana mandrakizay ny fitiavanao anay Jehovah ka tsy nahalany ritra anay misaotra anao zay Jesosy eo halleluia mbola sandratra ihany feo anao eo androany Jehovah eo ianao tia tsy miova mandraky izay ianao ty ai tsy miova fa mandraky izay ty ai anao ianao ty ai kanao fonas izao rehetra izao tombo mbola ty ai anao tombo mbola ty ai anao tombo mbola ty ai anao
ny filazana ny fotoam-bavakantsika moa andavanandro tsy miova talata sy alakamisy samy manomboka amin'ny 12 ora atoandro daholo izy ireo fa afaka tonga maraina ianao a manao vavaka fivadikanina eto tena ataovy zava-dehibe zay talata sy alakamisy de faharoa manakarak'izany a isika ny tonga etsika amin'ny fotoam-pivavahana de tsara amintsika ny maka numéro mba ahafahana mandamina indraindray mantsy misy namantsika fa zatra tsy maka numéro izy de manjary sahirana be izay mpanompon'Andriamanitra amin'ny fandaminana ny toerana marina fa misy manana toerana maromaro tsika ato afaka anaovana fotoam-pivavahana fa na izany ary de mila maka numéro foana afana mandamina amen na de isika mamonjy fotoam-pivavahana isika de mitondra arovava sorona foana zay zany tsika isika mamonjy fotoam-pivavahana zay zany filazana ny amin'iny de amporosiny namantsika mba ho avy to amin'ny namantsika mba ho tonga de manarak'izay a ny mpanao vavaka fifonana rehetra lay isika ny alatsinainy de mitohy ny vavaka fifonana ataonareo atao am-piangonana amin'ny 2 ny fidirana samy fampilaza ianareo de takizany keo mpanao vavaka fifonana isika sabotsy atao amin'ny salle fanafahana efitrano fanafahana no navana amin'ny fivorianareo de mitohy sabotsy amin'ny sivora no fotoananareo ao de manarak'izay ihany koa efa vita moa ny kartatsika carte de fidélité ho fanohanatsika ny émissiontsika amin'ny télévision sy amin'ny radio télévision ma TV alakamisy amin'ny 7 maraina azafady alakamisy amin'ny 10 ora 7 maraina sy alahady asabotsy amin'ny 2 ora sasany tolakandro fa ny alakamisy kosa azafady fa ny asaima kosa de isaky ny alakamisy sy sabotsy samy manomboka amin'ny 7 ora maherikely eo aorina ny publicité de mandeha ny fandaratsika aporsiny ianareo mba andrainjara anoana ny émissiontsika marobe ny olona nandray fahasoavana tamin'ny alalan'izy io ary fitaovana eo an-tanàn'Andriamanitra amonjena olona marobe anasitranina olona marobe ka dia fanampianareo no mahatonga an'ireo émission reo afaka totosaintsika foana na dia atao hoe voafetra ihany ary a nisan'ny olona miangona atao am-piangonana de makanty ianareo atsy ivelan'le fandroatana anarana ao nareo no makanty taratasy ity taona 2020 sy 2021 ity zany de ho anareo tsy mbola naefa moa lay tana tamin'ny taona 2019-2020 no le confinement teo de manatona tompony andraikitra fa misy mandray anareo foana ao zay zany ny filazanany amin'iny a ka de ny tompony hitantsika rehetra amin'izao fotoana zao dia anokana fotoana ao a anaovana vavaka ho anareo zay manana olana amin'izao fotoana zao a hivavaka ho anareo a telo volana sy de ho tapitra ny taona amin'ny anaran'i Jesosy a natao hivan'ny olana fiainanareo ary natao hotahina tahaka ny Isaka ianareo ary nitsodrany zay efa nataoko teto tamin'ny fiandohan'ny taona natao ho tanteraka ny fiainanareo fa condition ataovy mazava ataovy tena resy lahatra ianao ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrapo ary ny famelan-keloka zay efa nataony ho anao fa raha tonga amin'izay ianao amin'ny alala vavaka ataoko androany hivan'ny olana ho tahina arabaky teny ianao ary ho an'izay marary de ho sitrana ary na dia sanatria ka misy olona marary ny Covid-19 ary tonga eto ho sitrana ianao amen na misaotra ny tompoka efa be de be nge zay olona marary ny aretina Covid-19 zay a mivavaka ho azy zahay teny isorana tompo ny fanasitranana nomen'Andriamanitra azy zay nginy
efa tapidalakale dia sotranin'Andriamanitra tokoa. Amen na amen. Tato amintsika zao a nisy ranabavy anankiray zay na izary efa tsy nanatena azy ho velona ho tafita izy satria efa tena reraka no sepotra dia saorana tompo fa mivavaka ho azy tamin'ny alan'ny telefônina tena voavita mivavaka nisy olon'Andriamanitra tamin'ny efa seporana. Sidina somatsara izy. Amen. Fa saovana anke zany misy olona tsy mivavaka atao amintsika zay ihany koa tsy mivavaka ato izy dia efa ela be izy no nalemy izy raha teo koa misy aretina diabeta tratra nyty aretiny ty ndray tonga dia sepotra tonga dia hainao fa tonga dia maty ny olona tahak'izany tonga dia maty fa vavaka ho azy tamin'ny lalan'ny telefônina tena dia raina ny tompo vita ny vavaka ny revaniny izy a ny ala ny fahaseporana dia tsy vitan'izay fa afaka nandeha hoy izy zay ke patera efa mianatra mandeha zao e ary hatramin'izao izy mbola velona efa tany amin'ny volana avrila tany ngamba nisehon'izay aretina teo amin'izay ny voninahitra ho an'Andriamanitra ka sitrany zay marary apetrao amin'ny fona ary ny tananao dia vavako anareo Andriamanitra misaotra anao aho fa afaka nampahery andretondreto tamin'izao fotoana izao ary manonona ny famindraponao aho ho an'ny tsiraray avy manarika ty fotoana ity ka manana olana ary marary tahaka izany akoa ireo olona any amin'ny tokantrano misy azy ihany manaraka zao fandarana izao amin'ny alalan'ny Facebook ka hoe manana olana sy marary tonoloko ny famindraponao hoe ho aminy ka hovonjeny izy didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala ireo devolim-pitondra olana ary nitsodrasy efa nataoko ho tanteraka amin'ity fiangonana ity ho amin'ny fanavoazana ny fiainan'ny fiangonana ary zay rehetra marary mser fivitosana ny tumeur ny mangotsika rehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ny marary Tompoandriamanitra entiko ny atrehanao ty fiangonana ity ireo olona zay mino mba tena vonjena ho afaka amin'ny olana ary vonjena ho afaka amin'ny aretina anino no androm-pamonjena ho an'ny tsiraray avy ho tanteraka aminy an'izy ireo no ny azy fijaliany Jesosy Kristy koa dia mandidy aho afaka ho anareo aho tsy mitsangana iteran'i Jesosy a manana riza tu fiangonana Vivi tavanangonana Sio velany eto fankonana Nazavana olo sasany Kutsete falasany Tinto eseyany Velo matane Yanantutu Nabakabakilancha Sita kage Kumakumana nadancha
falsuray iobonana indrehetra mifanangonana tsy ho avelanety fakonana atsika rehetra nantsapona olo sasany fotsisety fanasany draiky maseyany velomartany iona mitono kapakilantra sy takake io makomanana datra Vira tantavane Vira tantavane Ubatsika menakavane tuku Vira tantavane Ane fatangavane Wavia kanyavane Ubatsika menakavane tuku Vira tantavane Vira tantavane Vira tantavane Ubatsika menakavane Vira tantavane Ane fatangavane Wavia kanyavane Ubatsika menakavane Vira tantavane Natsapna olo sasany Olo sasany Fotsisety falasany Trafy maseyany Velomartany iona mitono kapakilantra sy takake io makomanana dantra Atokabutanatsika Vira tantavane Vira tantavane Ubatsika menakavane tuku Vira tantavane Ane fatangavane Wavia kanyavane Ubatsika menakavane tuku Vira tantavane Vira tantavane Vira tantavane Vira tantavane Afaka tsy atopoko misaotranao zahay noho ny fotoam-pivavahana izay nitondranao anay tamin'ity androandroany ity na teto tato amin'ity tranonao ity na tany amin'ny tokantrano namanay tsiraray avy tany androany Andriamanitra dia hisaraka izahay ko amin'ny mampanomponao ahy dia tsofoko rano ny fiangonanao raha hisaraka ito izahay dia samy hitondra fahasoavana mody daholo ary tsy andalo fotsiny aminay ty taona 24 ity fa Andriamanitra no zavatra lehibe sy magaga no ny azo fijaliana dia andray souvenir tsara izahay andray souvenir tsara izahay andray souvenir tsara izahay saotra Andriamanitra omenanao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen dia samy tay ny tompo taontsika rehetra tompoko